Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny toeram-panabeazana vaovao an'ny fikambanana mpiaron'ny zon'olombelona afary malagasy notanterahana androany teny anosy tokoa izany fitokanana goavana izany fitokanana izay natao indrindra ikendra ny sosialim-bahoaka. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany toeram-panabeazana vaovao izay natsangan'ny fikambanana mpiaron'ny zon'olombelona afary malagasy. Efa misy 320 ireo mpianatra izay mandrato fianarana ary mianatra manoratra sy mamaky teny ao amin'ity toeram-panabeazana vaovao ity, saingy androany vao nisy ny fanokanana azy tamin'ny fomba ofisialy. Izany moa dia teo ambany fiahiny lehiben'ny governemanta Jean Ravelonarivo izay nanohana ny hetsika. Zavatra afatra lehibe eo ampitaina dia tsotra ny afary malagasy tsy mpanao politika akory, tsy latsaka hovidiana ihany koa izahay na nolotra olona hovidiana fa ny zavatra tianay ho amafisina dia hoe tsy maintsy mandray adidy sy andraikitra ny fiarahamonina izay ary ny zavatra anankiray tsy natao hakana fahavalo akory ny afary malagasy, natao anakorotana fikambanana anankiray izay miezaka mitady an'izay ary mitondra izay tahitam-bahoaka izay amin'ny lafiny maro ny afary malagasy ka niporofonay androany keo anivon'ny firaisan-kiny izay rehetrarehetra izay mbola amafisinay fa tsy misy volan'izalisy, tsy misy volam-panjakana, tsy misy volan'ny mpamatsy vola fa irony mpikamana 100 roa amin'ny alalan'ny cotisation. Manomboka amin'ny fahafito taona ka hatramin'ny fahaenina 50 taona ny ireo mpianatra mandrato ny fianarana ao amin'ity toeram-panabeazana vaovao ny afary malagasy ity. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny toerana nifanana indray aman-dreny. Ireo zaza avy eny amin'ny La Réunion kely moa no mahazo tombony voalohany amin'ny fampianarana izay maimaimpona ny fanabeazana ankoatra ireo izay misy sara ny fandraisana anjara. Misy ihany koa ny fanolorana mari-pakasitrana ireo mpiasa eo anivon'ny afary malagasy ho fanamariana ny hetsika androany.